hovetsoiko ny finoko hovetsoiko ny finoko fandaharana ainonao amboaratonikalo araikira eto amin'ny radio vaovao mahasoa tonga soa to anatin'ity fandaharana hovetsoiko ny finoko ity ny fiadanan'ny tompotononona amintsika rehetra valomartsanio ary rariny loatra raha toa ka vehivavy manana ny sanganasany no sady hiantsany tononkalo raha teo miompana ho amin'izay valomarsa sy ny manodidina ny vehivavy izay indrindra no hovahintsika ato anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity tsy izany sekory fa ny rahavavy olony avo raha olony irina izy no hiantsa tononkalo efatra be izao antsika amin'ity anio ity ary antenaina fa samy ahazo ny tandrify atsika avy isika ka dia mihaino finaritra indrindra retompoko tsy ny vehivavy ihany fa ny mpiaino radio vaovao mahasoa tsy misy akanavaka vehivavy votafiero fa io Jesus fa tsy mba miadirery na lehilahy na vehivavy anao dia tsarovy eo anatrehany tompo isika dia mitovy samy afaka mandovy ilay paradisa soary ratoaka mandray ny famondena avy aminy Kristy na vehivavy anao dia tsarovy
isika de mitovy samy afaka mandovy ilay paradisa soary ratoaka mandray ny famonjena avy amin'ny Kristy samy afaka mandovy ilay paradisa soary ratoaka mandray ny famonjena avy amin'ny Kristy. Isaoranay ianao ray nanao anay ho vehivavy loharanony taranaka tena antoky no avy hitaiza sy anefy olo-pirenena ho sangany amin'ny fanaovana ny marina sy ny fandarana kondrariny. Isaoranay ianao ray manome anay heritsaina hiatrehanay ny ady mila afaka ny aina satria ny herinao dia tanterahana amin'ny fahalemena io no atafinao anay hahazo mpandresena. Isaoranay ianao ray manome anay foantra ka tsy mahajery fahoriana fa manampy ny mahantra toa ny Tabita Dorkasy lay mpanao asa soa namela toetra lay tahaka tena lova tsy oloha. Isaoranay ianao ray nanome vehivavy feno fanetretena toa ny Maria reniny Jesosy nanaiky ny teny izay nomena. Tsy adino koa ilay vehivavy Sonimita tsy mba nitaky tambiny tamin'ny asa-pitiavana na hafozany ny fanamany. Isaoranay ianao ray nanome vehivavy feno fahendrena toa ny Estera vadiny mpanjaka nefa nahafoy tena sahany sedra tsy niemitra na dia mozana ny aina satria tsy nahajery ny loza hanjony firenena. Isaoranay ianao ray nanome vehivavy ho fitahiana toa ny Lea no fidiana ho loharanony aviana nahazonany Jesosy lay mpamonjy manan-kery ka izay rehetra mino azy tsy mba isay ho very. Isaoranay koa ianao noho ny vehivavy maritiorany finoana toa andrasalama tsy nivadika na dia efa entina ho vonoina fa mbola niventy ny hirany teo am-piakarana mideza satria Jesosy no teo anilany ka niteny hoe mahereza. Ifisaorana tsy ho lany amamiana toy ny fary lavavany ka ho faranako etoana amin'ny faniriana iray ihany. Entiko eto aminao ray mino afasitrakao ny vehivavy malagasy any ho tia sy atahotra anao. Olony avo raha olony irina. Ranirai masina Isa Rafanumeri Jesosy Kristi zanany Auka ni malemy anawe maheria ni mahatra we manakarena Nuizan natanitu utanitu Auka ni malena nawe maheria ni
razierako isa ramiray masina isa rafanome Jesu Kristi zanany auka imalenya maheria imata wemanakarena nuisa nakamitu utamitu auka imalenya wemaheria imata wemanakarena nuisa nakamitu utamitu Nisa 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 ny vehivavy tsara ny vehivavy tsara dia izay manao ambony indrindra an'ilay tompoandriamanitra na harisiana indrindra ka manao azy ho fitarikandro sy ivony fiainany ary ny teniny mibetsaka mameno ny fisainany. Ny vehivavy tsara dia izay mitiany ankohonany ka ny ahasambatra azy no imasony sy tolomany, tsy mitandro asa sarana na mitaraitana miepaka, manankina mitompo hatrany ny asa sy ny ezaka. Ny vehivavy tsara dia izay tia sy falainao ny soa, tsy vonjy tavanandro fa tena vokatry ny fo, satria ny fitiavana ny hafa no vimiaina ao anatiny tena toetra raikitra aminy fa tsy mba hoe saritsariny. Ny vehivavy tsara dia izay miteny ampahendrena, mahay mangina koa raha izay ny teny ilaina, mazoto miaina, malay miteny ary tsy malaky tezitra, teny tompo izany ka ataony tena fenitra. Ny vehivavy tsara dia izay tia ny tanindrazany ka maneho toetra mendrika ho tahafy ny taranany, mitaiza azy ho tia fahamarinana tsy ho fatra-pilarena fa hanao izay ahasoa ampandroso firenena. Olony avo raha olony irina. Vehivavy feno finona sy fanantenana, mitraka sy mandresy izay raha Jesosy no inona sady velona ao anatina ona no hitanotrika. Vehivavy feno finona sy fanantenana, mitraka sy mandresy raha Jehova no itokiko dia fanantenana ho ahy izy, fa sanaza efa resy zaho komba ho mpandresy amin'ny alalan'ilay diay, viziny efa maty ho ahy fa nitsangany any komba ho fanamarinana pandresena toko fiainam-piderany aliko no meny anireo matoka
vehivavy feno finona sy fanantenana mitraka sy mandresy izy raha Jesosy no inona sady velona ao anatina ona no hitano ndrika vehivavy feno finona sy fanantenana mitraka sy mandresy izy raha Jehova no itokiko de fanantenana hoa izy fasanaza efa resy zaho komba ho mpandresy amin'ny alalan'ilay tia izy no efa maty hoay fa nitsangany any komba ho fanamarinana ai fiainam-pandresena toko fiainam-piderany any kono meny anireo mato afaka nambara toko fa tena nahita ny tompo izy fasanaza efa resy zaho komba ho mpandresy amin'ny alalan'ilay tia izy no efa maty hoay fa nitsangany any komba sena toko fiainam-piderany any kono meny anira mato kiazy afaka nambara toko fa tena nahita ny tompo izy sarobidy tamin'ny namorona ny olona Andriamanitra dia lehilahy sy vehivavy samy manana ny satany samy manana ny anjarany fa ny vehivavy dia nomena didy tena miavaka dia hanome hafaliana ary koa tena ravaka ao an-tokantrano izy voninkazo mandefa hanitra manintona amin'zato endrika sarika fa tsy miritondritona mitondra hafaliana ary mameno hazavana ka mahatonga ilay akany ho mamy sy hatamana eny an-dalana indray ravaka sarobidy amin'zato hatsarana entiny amin'ny fahamaotinana fa sanatria tsy hamofilana ny eny amin'ny rehetra dia mitory fahendrena sy fahononan-tena ka mahatonga azy ho hajaina sy deraina fa tena mahay miaina fitaka ny fahatsaran-tare ary zava-poana ny fahatsaram-bika satria ireny mety miova ary mandalo toy ny rika fa ny vehivavy matahotra an' Jehova no sarobidy indrindra satria ao amin'ilay fanahy soa hahaizana mamindra sarobidy ny vehivavy ary nomeny Jesosy ny tena lanjany satria vehivavy no nisehoany voalohany tao aorian'ny fitsanganany koa na misy azany manadino na tsy te halala izany tadidio fa malala eo masony ianao ka arovany ombany olony avo raha olony irina Sarika
Andramo ho anao raha vavy miatrika tolona tsompitratra ve sarana lahelo miavosa ao anaty fomaratra efa ela no nanontrinao ahazo fiainam-pifaliana nefa hatramin'izao ianao mbola hianjady-pahoriana diso fanantenana ianao satria ilay vady namoizana ny akany nisy ireo raisy ireny tena mamy aok'izany no indro ny vadika nandao ary tena nahafoy ianao navela no irery ianao fa izy voasiton'ilay randram-bao ao koa ianao reny taiza ny kolo ary nahafoy fananana mba hatafity ty zanaka nantenaina hifaharana kanjo ndresy fa no tafasondritra izy ary tena tafakatra dia ianao le kitapo ny finosana no ialany ary hodiny tsy fantatra misy koa ireo miaritra herisetra isan-karazany na kely na lehibe dia tsy vitsy no hiarany ka na mahafantatra azy izy fa zony ny milaza izay manjoa dia aleo ny mangina ihany sao ampitombo ratra-po fa misy herisetra ataon'ny vehivavy amin'ny vehivavy toa azy dia ireo izay sahamakatsotro izao ny vadin'olona efa vita mariazy ao koa ireo mandratra amin'ny vava-tsy ampina sy ny fifosana manaratsy mandoto noho ny fankahalana fa na vady ianao na reny na inona toerana misy ianao ary na inona karazam-pijaliana iainanao Jesosy irery ihany no afaka mampitony ny alahelo ao anatinao andramo fa tsara izy ary afaka manome ilay fiadanana tadiavinao olony avo raha olony ireny
fanandehanany vadinao tany alavitra tany izy tsy nandefa na de niarary azy tsy misy telefona fatarana ka miady irery sanandro izao niafatry izay nampitondrany omany iwe tsy afaka iveriny tsonisy rehefa manambady tsanjaranareo no niaraka ka mba tezo tsara ho nisy anara fa tsy misy tsony azony atao fa nanisahirana tsy misy mangirana tsy maintsy tafita fony anao fa mamiramirana fa nade mavesatra azy nientana entinao manana fanantenana fa jesosy tsy anaranao fa nanisahirana tsy misy mangirana tsy maintsy tafita fony anao fa mamiramirana fa nade mavesatra azy nientana entinao manana fanantenana fa jesosy tsy anaranao tafalatsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana ianao rahavavy manana fanantenana fa jesosy tsy anaranao fa raha mbola izy ko ny farany le tsy ho foana velively ny fanantenana Trano avy non nade mi sarabadi Andreni ianao mety sulla fatta Abitano zimma in tutta farina La mangiana giammaniccia Mai resa nora vali Iulana lutia vino Tarachinuavi Ademanitsane manana lalana Tituna luza yufafiadanana Fapitraua mininifianana Bananisairana Timisimagirana Timesu da vida foniana Pambamiramirana Fanani mavesatra azy nientana entinao manana fanantenana fa jesosy tsy anaranao fa nanisahirana tsy misy mangirana tsy maintsy tafita fony anao fa mbamiramirana fanani mavesatra nientana entinao manana fanantenana fa jesosy tsy anaranao mikena fa mafitokony zavatra manjo faza mamoifoe fa mbola misy fanantenana ho anao
hovetsoiko ny finoko hovetsoiko ny finoko fandaharana ainonao amboara-tononkalo arahin-kira eto amin'ny radio vaovao mahasoa dia izay ary ity fandaharana hovetsoiko ny finoko manokana momba ny valo mars sy ny vehivavy ity tamin'ity androany ity na enoantsika ny tononkalo ny olony avo raha olony rina isaorantsika izy ary ankasitrahana ianao mankafy mandrakariva ity fandaharana hovetsoiko ny finoko ity aza misalasala mandefa ny tonokalonao na miresaka ihany koa amin'ny MP Miriam Lalany avo mampita ny tonokalonao manolotra ny talenta ho an'Andriamanitra ifampahirezana sy ifampandrosoana isaorantsika ihany koa ireto mpanakanto ireto izay nitondra ny hirantsika na dravaka tena nelanelan'ny teny ireo amboara-tononkalo irany groupe évangélique hoe sahazantsika mitondra ny lohatenin'ny vehivavy irany anak'Andriamaso isaora azy eram-po ny riam-peo tena aina oby vehivavy feno finoana ary groupe mahereza rahavavy